Salamadolo androany isika de ndondray ara hilaza ny ambangovango ny fanambarana izay nataony ireo ao anatin'ny vonan'ny firaisankina sy ireo vondrany kandida izay tsy miankina tamin'ny fitondrana nadrina solombavam-bahoaka teo iny rehefa nitafa sy niarany dinika moa izy ireo ary isan'izany ireo kandida izay mitarika vonjomaika any amin'ny distrikta izay nandrotsahan'izy ireo avy amin'izao fotoana izao toy ny Afakandro Kristian sy Rimily ao Faratsio sy ny maro hafa izay natolotry ny vonan'ny firaisankina ka izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tonga tao-tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary ny raha nahita ary ny raha nahalala fa tamin'ny 29 mai lasa teo iny dia nanao fifidianana solombavam-bahoaka isika malagasy rehetra ary niezaka namoaka ny fironam-bokatra sy ny vokatra vonjomaika moa sy ny taorian'izay fifidianana izay manoloana izay vokatra vonjomaika voaray izay dia tsy vitsy amin'ireo kandida izay noheverina ho lany dia iny fa tsy mitarika vonjomaika ao anatin'izay fironam-bokatra izay sy ny valim-pifidianana navoaka ny sy ny vonjomaika izay ka teo indrindra no niteraka ny resabe sy ny lonolony amin'ilay hoe misy ny halabato sy ireo tsy fanarandalana isan-karazany izay niseho taloha nandritra ary taorian'ny fifidianana izay ka tsy vitsy amin'ireo kandida no tsy manaiky ny voka-pifidianana vonjomaika amin'izao fotoana izao ka avy hatrany sy nametraka fitoriana tany amin'ny HCC satria ny HCC moa ny tompo-teny farany amin'ny famoahana vokatra ofisialy amin'izay voka-pifidianana izay taorian'izay dia samy niezaka tony ny tsirairay ary miandry ampitoniana izay famoahana HCC ny voka-pifidianana ofisialy izay fa efa somary elaela ihany moa izay ka mety mbola maro ireo dingana sy ireo fitarainana tonga eny amin'ny HCC eny no mbola ao anatin'ny fijerevana ny mpitsopitso ny mahakasika an'izay ngambany izy ireo mandraky teny androany matoa mbola tsy mivoaka ofisialy izay voka-pifidianana izay ao anatin'izay fiandrasana vokatra ofisialy ho avoaka ny HCC izay dia naneo ny hevitra moa ry zareo avy ao amin'ny vovonan'ny firaisankina sy ireo kandida marobe izay ao anatin'ny antoko tsy miankina izay nirotsaka vidina tamin'ny fifidianana farany teo iny ka otsoantsika amin'izany ny hevitra sy ny fanehan-kevitra anireo kandida vitsivitsy tao amin'ny vovonan'ny firaisankina izay toandry Doudou sy ry Josera Irene moa zao nilaza izy ireo fa lasa andevy ny voaka malagasy feno tsy fanarahan-dalàna ny fifidianana nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny kandida natotry ny vovonan'ny firaisankina ny alarobia 20 jona tao amin'ny hôtely Panorama ary nitanisa ireo tsy fanarahan-dalàna maro nandritra ny fifidianana nivantana ny tenin'ny Andriamatoa Josera Irene izay député Amperinasa sady kandida solombavam-bahoaka tao amin'ny district Analalava tonga tany Analalava ny filoha Andry Rajoelina ary nanao fampilezan-kevitra mivantana ho an'ny kandida mpanjakana ho izy betsaka ny teritery ny hosoka sy ny tsy fanarahan-dalàna maro ny antsonjay sy ny ramatahora isan-karazany ary mbola mitohy izany hatramin'izao ho hiatrany ny fanazavany nandray fitenenana ihany koa ny talen'ny kabinetra ny filohan-teny miram-pirenena teo aloha Ratolojanahary Maharavo na Doudou izay nisolotena ireo kandida avy amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa inona ary no atao mampiasa ny fahefam-panjakana ny filoham-pirenena betsaka ny fandakan-dalàna misy ka ireny fampiasana ny fahefam-panjakana ireny dia manara vetrany zo ny voaka malagasy rehetra miverina amin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany isika izao ka lasa andevo ny voaka malagasy mila misitraka ny fahalalahana sy fahafahana fototra amin'ny maha olom-pirenena ny tenako hanagandra olona firoloatra ity fanjakana ity tokony hanao antsoavy amin'ny voaka malagasy ianareo solombavam-bahoaka ireo io no ampahany fanazavana izay noentina marina fa natsikafonyreto kandida avy ao amin'ny hery politika ampanohitra ireto ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra manerana ny nosy ny filoha Andry Rajoelina mihitsy ho izy ireo no nanao ny fampilezan-kevitra ho an'ny kandida manjakana tany amin'ny toerana maro tena fandikan-dalam-panorenana eto Madagasikara izany ho izy ireo hatrany tsapa araka izany fa tena tsy faly amin'ny voka-pifidianana izay misy amin'izao ireo avy ao anatin'ny antoko-panohitra ireo na dia misy amin'ny kandida izay natolotra izy ireo aza mitarika vonjomaika amin'izany valim-pifidianana vonjomaika izay voaray izany amin'izao ankehitriny izao
ka ao anatin'ny tebotebo tanteraka zany izy ireo mandra-pahandrasana izay voka-pifidianana ofisialy izay voavoakana CC izay satria mantsy raha tany am-piandohana raha nitsapa sita dia nanao kajikajy ireto antoko-panohitra ireto indrindra fa ry zareo avy amin'ny volany firaisan-kinina sy ny kolektifany malagasy izay niezaka nanolotra kandida maro manerana ny nosy mba hahatonga azy ireo hanana solombavam-bahoaka maro dia maro nefa raha nitombatombanà voaray amin'izao fotoana izao nohony izay vokatra vonjy-maikana voakany siny izay dia mifanipaka tanteraka amin'izany kajikajiny ireo avy amin'ny antoko-panohitra zany ny zava-misy satria mbola ry zareo Irmara no manana solombavam-bahoaka maro anisa amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitan'izany fa mety ho maro amin'ireo kandidaty tsy miankina mbola ho lasa tafiaraka amin'izay Irmara zay amin'ny fanohanana any fitondrana izay mijoro ankehitriny. Raha toa ka nanao kajikajy amin'ny fanaovana empêchement ry zareo avy amin'ny antoko-panohitra hatramin'izay satria niarahantsika nahita tsara fa efa matetika ireo antoko-panohitra no mitaona voaka hidina an-dalambe amin'izay tsy fanekeny izy ireo ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao izay ho ampangahiny izy ireo fa tena manao tsindry amin'ireo antoko politika hafa ankoatra ny antoko politika izay misy ankehitriny ka izay indrindra no mahatonga an'ireo antoko-panohitra milofo mafy satria efa nisy fotoana moa ireo tao anatin'ny antoko-panohitra ireo no mba nangataka an'izany hoe firenena iaraha mitantana izany fa tsy nanaiky moa ry zareo avy amin'ny antoko Irmara sy ny TGV fa tsy mety amin'izy ireo izay ho izy ireo hatrany fa nanomboka teo dia tsy nitsahatra ny manao fivoriana etsiroa ireo avy amin'ny antoko-panohitra izay ary tsy nitsahatra ihany koa nanao antsoavo sy ny fitaomana ny vahoaka mba hitokona fa tsy mbola nahomby izany mandraky tiny androany satria hitatazana ihany hatreto fa ny vahoaka dia somary leoleo ihany amin'izay ady lava sy ny fitokonana lava izay satria tsy mampandeha raha moa izay fitokonana lava izay ary tsy izay mihitsy ny vahaolana fa tokony mitady vahaolana hafa sy vahaolana mba maharitra mba hialana amin'izay krizy politika sy ady lahy lava tsy misy fiafarana izay fa mandentika ny firenena izay. Amaranantsika azy moa dia andao indray resaka kely ny zavatra malaza any ivelany any amin'izao ankatoky ny fiadiana ny tombon-daka Eropa amina baolina kitra izao dia nandresy ry zareo Turkia tamin'ny isa 3-0 ry zareo Portugais tamin'ny omaly alina ary avy hatrany dia tafiakatra amin'ny dingana mpahavalin-dalana moa ry zareo Portugais ireto. Tetsy andanin'izay ihany koa moa dia nandresy ry zareo Belzika izay tamin'ny isa 2-0 nandavon'izy ireo ny ekipany Romania ary nahazo isa 3 moa ry zareo Belza taorian'ity fandresen'izy ireo izao. Arak'izany dia laharana faharoa ry zareo Belza ao amin'ny vondrona izay misy azy ireo ity ary samy nahazo isa 3 avokoa ireo rehetra ao anatin'ity vondrona misy any ekipa Belza ity amin'izao fotoana izao ry zareo Slovakia, ry zareo Belzika ary ry zareo Romania sy ny Ukraine izay samby nandresy indray mandeha avy ka dia miandry any amin'ny lalao fantelony izay vao ahafantarana izay mety hiakatra any amin'ny dingana mpahavalin-dalana amin'ity vondrona izay misy ry zareo Belza ity amin'izao fotoana izao. Izay moa ny masaka azy naroa sy tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.